Tanao vitsorony ao anatiny tena atao drongotriny hoe vitsoro ataoko vitsoroko ny atao anatiko vitsoroko ny. Dia zao le sainao iny mihitsy mieritreritra hoe ndre hatreto zany nefa rako ity zany. Tsisy aretina mafy zany amin'Andriamanitra. Tsisy mahery no Andriamanitra ny zavatra rehetra lalovanao. Noho izany rehefa mifandona amin'ny mahery indrindra io dia manaiky daholo rehefa ekenao le izy. Fitsoro fotsiny ao anatinao fa lehibe izay ao anatinao noho izay misy eo amin'izao tontolo izao. Amen sa tsy amen. Tsy tena anapaka eo amin'ny fiainako dia potehako tsy anakely tsy anam-pahefana zany. Ho vitsorako ato anatin'ny foko sy ny fisainako, ny fahalalana tsara andehanako amin'ny programa ilan'Andriamanitra. Efa maty teo amin'ny toerako Jesosy mba hamonjy ahy. Noho izany Jesosy tsy natao very mandrakizay zany zahay, fa natao andova fiainana miaraka aminao. Ro toetra rehetra salobona miazona ny fonay tsy haina malalaka ny sitraponao dia potehana sy ravana zany tsy anakely tsy anam-pahefana. Ninona tontolo tsy nambolen'ny ray ao anatinao, toe-po, toe-panahy, ravana zany tsy anakely tsy anam-pahefana. Reo bitsika sy fisainana tsy araka an'Andriamanitra rehetra ravana amin'ny rahan'i Jesosy tsy afaka hanapaka ao anatinao. Raiso ny fahafahanao misitraka ny tsaran'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanomezan'Andriamanitra ny zanany dia ny rasarobidy ny alatsanao anao hamonjy anao. Manomboka amin'ny takarivo ity voleo ao an-tsainao fa afaky nisitraka fahasalamana avy any ambony ianao, afaky nisitraka fahafahana avy any ambony ianao, ary afaky ny hovota ianao sy ny taranakao. Raiso amin'ny takarivo ity ny fanasitranana avy any ambony. Apetrao amin'ny faritra marary ny tananao dia manana finoana avy amin'ilay sainana vaozina. Amen. Manomboka izao dia manana fitsarana ao am-ponao. Tononoko amin'ity fotoana itenenako ity nikasika Andriamanitra sy ny fanotronana eo amin'ny fiainanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Tsy noho ny olombelona zany, tsy noho izay mivavaka zany, fa noho Jesosy avy any Nazareta zany. Izy no maty ho anareo, izy niaritra ho anareo, izy no njalo ho anareo mba hananareo fiainana ao aminy. Raiso amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Aoka ianao hifaly, aoka ianao hirava, aoka misy fiadanana ao am-ponao, aoka misy fitsarana ao anatinao, miova ny zavatra rehetra izay mitambesatra sy mavesatra ao an-tsainao, ongotana sy asorina tsy anakely tsy anam-pahefana. Amin'izao fotoana izao reko hoe maivana ianao, reko hoe mety ny zavatra rehetra, reko hoe manomboka misokatra ny lalanao, ary mety ho voninahitr'Andriamanitra amin'izay ny zavatra hitranga manomboka hatreto. Raiso amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Mahita an'Andriamanitra anaisitra fivitosana, anaisitra fanaintainana, anaisitra andro mikroba ro zavatra tsy nambolen'Andriamanitra tamin'izay bitika any amin'ny selanao, aoka hiaisitra tsy ao anaty vatanao zany amin'ny anaran'i Jesosy. Ninona tova ao anatinao natao hiasa nefa tsy miasa, miasa amin'ny anaran'i Jesosy. Tsofoko rano ianao sy ny ankonanao, tsofoko rano ianao sy ny asanao, tsofoko rano ianao sy ny fiainam-panahinao. Tena androso sy irehitra ho an'Andriamanitra. Manomboka izao amin'ny anaran'i Jesosy fa voatsara ny reko avy any aminao, amin'ny anara maherin'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Mitsodrano anao satria natsangan'Andriamanitra ho eto amin'ity toeranyity androany dia ambarako fa tahaka izay nananganany ahy ihany koa anangananao Andriamanitra, anangananao Andriamanitra, anangananao Andriamanitra amin'ny anara maherin'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Saora azy mifono manontolo fofany amin'ny lanitra ny tananao, makasitra azy mifono manontolo. Saotra Tompo androany, makasitraka anao zay androany Tompo, manome voninahitra anao zay ny amin'ny teny androany. Saotra ny amin'ireo karazam-bavolombelona tsy takatry ny sainana ataonao teo amin'ny fiainan'ireo zanakao, teto amin'ny fanatrehanao androany. Tena faly zay Andriamanitra, tena renay hoe eo am-pelantananao ny contrôle amin'ny fiainan'ny olona, na bala mihodina indroa ao anaty loha aza Jesosy dia vitanao mbola mamelona an'ilay olona ho isan'ny olombelona miriri miaraka aminay eto anao, tsy izay voatifitry ny bala maty fa izay narovan'Andriamanitra miavaka Andriamanitra. Tena misaotra Jesosy, tsy izay rehetra hoe tratry ny fivitosana marary sy manaintaina, fa rehefa nafahanao zany dia toy ny tsy nisy satria mpamerina amin'ny laoniny ianao Andriamanitra.
sotra tompony amin'ny fiainan'ny olona tsara avy zay kasinao tongeto zay mangetaetanao tongeto mino amin'izao fotoan'izao fa efa nikasika fiainan'ny olona be dia be anao androany arivo azay nino ka mivavaka taminao androany dia nandray izany izy tamin'ity takarivo ity sotra tompo fa mendrika mandrakizay ianao vangio ny fiainan'ny tsirairay avy Jesosy na eo amin'ny asa mandrarany amin'ny maha-olombelona azy Jesosy naiza toerana misy azy ataovy tsapany hoe tsy rery izy ny olombelona mety hoe tsy eo fa ianao eo mandrakarivo ary naiza misy anay dia eo foana ianao satria eo amin'ny présent ianao amin'ny toerana rehetra Jesosy dia tsapako fa amin'ny fotoana rehetra izay antsoina ianao dia eo ny anatonanao sy tahinao anay makasitraka tompo androany sotrany amin'ny fivoriana amin'ity takarivo ity sotrany amin'ny olombonjena amin'ity takarivo ity atsandrato any amin'ny lanitra ny tananao avereno miaraka amiko izao vavaka izao Jesosy io mamiko ianao misaotrany amin'ny fitiavanao sy ny namonjenao ka tonga zanak'Andriamanitra androany hariva Jesosy ny fiainako ny momba amanontolo dia atolotro anao manaiky Jesosy ny anompo anao mandrakizay amin'ny anaranao Jesosy amen halleluja halleluja atsangany hoe ny tananao raha nitahin'Andriamanitra ianao ndrano natsapa hoe tena voata mba ataovatra zao ny tananao raha sitraniny ianao le toerana hoe misy narariny sitranin'Andriamanitra ataovatra zao hitako hoe wow voninahitra ho an'Andriamanitra hitanareo rehefa votsoran'Andriamanitra amin'ny fanasitranina dia sitrana daholo tsika amen mandana mody miaraka amin'ilay fanasitranina voarainao tehirizin'Andriamanitra zany mandra-piaviny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta hitahanareo ny Jehovah ka hiaro anareo ampamirapiratra ny tavany aminareo ny Jehovah ka mindra fo aminareo anandratra ny tavany aminareo ny Jehovah ka minareo fiadanana amin'ny narandray sy ny zanaka ary ny fanahy masina amen raha pitso maraintsika fotoana spesiala ho amin'ny fandraisana raha pitso hoe izara amintsika ilay hoe fanasany Jesosy hafa le hoe Jesosy nasaina fa raha pitso fanasany Jesosy no entintsika taiza hoaiza ao anaty baiboly Jesosy ny nanasy ary inona ny zavatra mitranga rehefa izy no manasy tsy ho diso anjary ianao raha pitso maraina tongava miara-mandray fanasany tompo entsika dia samy ho tahin'Andriamanitra veloma tompoko fa fahasoavan'Andriamanitra